dia tonga soa tamin'ny fandarana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Ny lohateny izay voapasantsika anio zany dia ny fitandrovana ny cancer du col sy ny cancer du utérus eo amin'ny vehivavy. Fandarana maro-pangataka zany izy ity, ary hotsotsoroko ny fanazavana satria mantsy maro koa zany ny mangataka hoe aza atao terme scientifique be loatra fa manjary tsy azonay ny zavatra izay azavainao, ka miezaka zany ny tenako mba azahoany sarambabem-bahoaka ny zavatra tiako tenenina, satria mantsy eo amin'ny fitandrovana zany no tena hoe tsindriko mafimafy zany rehefa eto amin'ny fandaharana momban'ny fahasalamana. Inona sinona moa zany no hoe mahatonga ny cancer du col sy ny utérus na ny vozon'ny tranonjaza sy ny tranonjaza izany. Fa alohan'ny anomboantsika ny fandaharana zany dia asehoko anareo eto zany ny fombafomba ny vozon'ny tranonjaza sy ny tranonjaza zany ao amin'ny tenantsika vehivavy. Ity zany ny anatomia ao anatin'ny tenantsika olombelona zany. Ity zao ny utérus, zany hoe ny tranonjaza zany, de eto zany ny col na ny vozon'ny tranonjaza, ary ity zany ny vagin. Ity eto akaikiny eto ity zany ny tsinaibe na ny colon, ary ity eto ambony eto ity ny ovaire, izany hoe ny mamokatra anireo karazana ovule izay ifanena amin'ny spermatozoïde zany ka anome ny zazakely ao amin'ny fitaovam-pananan'ny vehivavy zany. Ny ovule koa zany dia mamokatra ihany koa izy zany ny oestrogène sy ny progestérone izay mamelombelona ny taovam-pananan'ny vehivavy. Maro dia maro zany ny zavatra izay mifandray amin'ny taovantsika vehivavy, ary eto aloha eto koa zany dia ny vessie na ny tranonamany zany. Hitantsika amin'io zany fa maro dia maro zany ny taova manodidina an'io tranonjaza io, ka izay indrindra zany no hoazavaiko eto. Ny homamiadana zany efa nazavaiko tamin'ny fandaharana efa tany aloha be tany zany, ny momba fiforoman'ny homamiadana. Tsy zavatra miforona eo no eo akory izany homamiadana zany, fa zavatra efa ela de ela zany no tao amin'ny taovan'ny olona iray, na dia tao ara hoe efa 20 taona lasa tany zany no efa nisy nitsimoka zany ny homamiadana amin'ny olona iray, dia arak'izay homamiadana azy zay de mety afaka 20 taona 30 taona teoriana zany izy vao zay vao tena hoe mivaky zany ny aretina. Ny homamiadana moa zany averiko eto ihany dia ny sela izay tsy normal zany ny fomba famokarana azy ao amin'ny tenantsika olombelona, zany hoe misy zany ny karazana fikorontanan'ny mila izay mamboatra ny sela ao amintsika olombelona, dia manjary mamokatra sela tsy mitovy amin'ny sela normal zany. Dia eo zany no miteraka an'ilay fivitosana, ka maro dia maro no mety mahatonga an'izay zavatra zay, dia ny karazana stress, ny karazana sorosorotsaina amin'ny fiainana, ny karazana ratram-po sy ny fikorontanan-tsaina, ny sakafo
tsy ara-pahasalamana zany zavatra rehetrarehetra izany zany na ny resaka koa hoe produit chimique izay miditra any amin'ny vatantenantsika olombelona, ireo zany dia mety miteraka daholo ny fikorontanan'ny sela ao amin'ny tenantsika olombelona. Ka iverenako zany ny cancer eo amin'ny col sy ny utérus. Maro dia maro zany ny mety mahatonga an'io zavatra io. Ny cancer du col moa zany dia matetika moa zany dia ny fery, karazana fery zany eo amin'ny vozon'ny tranonjaza. Ka ny fomba fisehony zany matetika dia misy ny ra izay mandeha zany ivelan'ny fatimbolana. De misy ihany koa ny karazana perte izay mamofona, ka rehefa tojo zavatra ohatran'izay zany ianao dia tokony anatona ny mpitsabo aingana de aingana. Mety maro no mety mahatonga ny cancer du col satria koa mantsy io zany dia matetika mitondra karazana enatra zany eo amintsika vehivavy ny fitondrana ny aretina ohatran'ireny zany dia betsaka ny manafinafina, kanefa rehefa tena gravy zany ilay zavatra dia tsy azo atao ninninina intsony. Maro no mety ho antony, tsy voatery hoe resaka hoe fijangajangana na hoe resaka fanaovana ny firaisararan'ofo, fa misy idirany zay zavatra rehetrarehetra izay dia ny hoe ny fidiran'ny otrikaretina zany eo amin'ny col, eo ihany koa zany ny resaka hoe avortement na ny fanalan-jaza, eo ihany koa zany ny hoe pratique sexuelle, pratique buccale zany, zany hoe ny resaka zany hoe fanaovana ny fellation zany na inona moa zany dikany amin'ny teny gasy ny hoe ny fanaovana ny fanoroana zany ny taovam-pananan'ny vehivavy amin'ny alalan'ny lela, satria ny lela iny koa zany mety mampiditra microbe zany ao anatin'ny hoe mety ho facteur daholo zany zay zavatra rehetrarehetra izay. Nefa misy ihany koa zany ny hoe karazana tsy fitandremana zany amin'ny resaka hoe fahadiovana sy ny sisa sy ny sisa. Ny eo amin'ny tranonjaza indray zany dia eo ihany koa mety ho tafiditra ao ihany koa zany ny hoe fanaovana avortement, ny fivoaran'ny resaka fibrome zany. Ny fibrome indray dia resaka avy amin'ny hormone. Ny hormone ao amin'ny vehivavy zany, ohatra hoe betsaka loatra ny estrogène izay vokarin'ny vehivavy anankiray dia mety miteraka n'izay hoe karazana fivotosan'izay. Eo ihany koa ny endométriose, zany hoe ny cancer-ny endomètre. Ka zany zavatra rehetrarehetra izany zany raha vao zavatra mahakasikasika zany ny hoe fitaovam-pananan'ny vehivavy dia tonga de ao anatin'ny sain'ny akamarozan'ny sarambabem-bahoaka zany de ny hoe vehivavy ratsy fitondran-tena, tsy atompoko, tsy any mihitsy ny fipetraky ny tantara, tsy zato isan-jato akory dia ho tsaraina amin'izay zavatra zay ny vehivavy iray, fa misy ihany koa zany ny hoe resaka manaranaka, resaka héréditaire. Rehefa nisy zany ny vehivavy izay hoe voan'ny cancer de l'utérus ohatra atao amin'ny fianakaviana, voan'ny cancer du sein, de fa tokony zany mailomailo ny taranaka aty aoriana ny amin'ny hoe mitandrina zany. Ny fitandrevana voalohany indrindra zany dia ny fanaovana ny examen annuel, zany hoe ny fandehanana
matetika zany any amin'ny dokotera raha ohatra zany ka hoe tovovavy efa mampiasa ny fitaovam-pananana zany na atao raha hoe manomboka 18 taona rehefa mampiasa ny fitaovam-pananana zany miditra amin'ny firaisana ranofo dia tokony zany anao examen gynécologique zany amin'ny examen du col indray isaky ny 2 taona satria amin'ny fanaraha-maso diany mialoha zany no ahafahana misoroka eo amin'ny examen ny utérus indray dia manomboka eo amin'ny 7 taona eo zany ny vehivavy de efa tokony anao an'izay hoe examen isa-taona zany mandeha makany amin'ny gynécologue io zany tsy andrasana hoe misy karazana fabara izay miseho vo zay vo andeha ijery ny gynécologue fa tokony zany anao mbe fa manomana vola kely anaovanao an'izay karazana examen izay raha ohatra moa zany amin'ny mammography na ny fitiliana ny nono dia indray isaky ny 2 taona fa ny examen en général zany de tokony indray isa-taona zany ny vehivavy itily ny vozon'ny tranojasa sy ny tranojasa satria ao anatin'izay karazana fijerena diany mialoha zay zany no ahafahanao misoroka bebe kokoa zany ny aretina ka eo amin'ny fitandrovana zany dia ampidiriko foana ny resaka fitandrovana amin'ny resaka ara-tsakafo satria ty efa natoroko teto ty zany ny fifandraisan'ny taova maro manodidina ny tranojasa sy ny vozon'ny tranojasa ity zao ny tsinaibe na ny colon izay tena mifandray akaiky zany amin'ny tranojasa sy ny vozon'ny tranojasa inona no mety ifandraisan'izay zavatra rehetrarehetra izay rehefa maloto zany ny tsinaibe izany hoe rehefa tsy madio inona moa ny ambadik'ilay hoe tsy madio dia ny hoe mitohana matetika ohatra ilay vehivavy dia manelingelina ny fifandraisan'izay zavatra zay satria ny zavatra maloto atao amin'ny tsinaibe zany dia mifandray direkta zany atao amin'ny tranojasa sy ny vozon'ny tranojasa ka ny loto rehetra miandrokandrona avy ety amin'ny tsinaibe dia mety isy zany ny fiatraikany amin'izay karazana loto rehetra zay amin'ny alalan'ny lalan-dra zany izay mifandray ato hapisy ny karazana ataotsika hoe ny reny karazana hoe fivitosana toy ny fibrome ny endométriose sy ny sisa zany ka eo zany no mila hitandremana amin'ny resaka sakafo dia reny efa naverimberiko teto reny foana zany de ny fihinanana ny legioma sy ny fruit efa nasehoko teto daholo ny hoe fanaovana ny jus de légume zava-dehibe de zava-dehibe zany ny ady amin'ny fitohanana amin'ny vehivavy satria tokony zany isan'andro dia mandeha any amin'ny lavapiringa zany ny olombelona iray ka asiko tsindriko manokana zany ny vehivavy amin'izay resak'izay satria matetika koa ny vehivavy zany no misy bebe kokoa ny atao hoe fitohanana satria ny vehivavy zany tsy de mihetsika firy ka izay no mety hoe mampisy zany ny hoe afahasarotan'ny fivoahan'ny zavatra maloto ao amin'ny vehivavy ka de aprisiana ny fanaovana ny fanatanjahantena ny fanaovana an'ireny danse aérobika ireny ny fihinanana ara-pahasalamana dridradrindra moa zany ny voamaina ary ny sira sy ny siramamy zany ho an'ny vehivavy dia tokony mba ho lanjalanjaina satria matetika koa rehefa misy
ny areti-pity sy ny sisa sy ny sisa zany a dia any amin'ny resaka siramamy zany a no anaparana azy na any amin'ny sakafo mafilotra sy ny sakafo raivli milongolongo be ohatran'izay zany a no matetika mahavotsika vehivavy zany a ka rehefa misy koa ny ataotsika hoe ny augmentation de poids rehefa miakatra koa zany a ny poids ny vehivavy indrindrandrindra zany eto amin'ny kibo a de fa tokony ho mailomailo ianao zany a fa misy zavatra tsy de mandeha loatra zany a ao eo amin'ny resaka hoe plante médicinale dia aty moa zany a misy an'ireny hoe gatilier reny a jerevo any amin'ny pharmacie afaka ataonao tambavy ny gatilier misy ihany koa zany a amin'ny gouty de any Madagasikara moa zany a de eo ihany koa ny mandravasarotra afaka ataonao karazana tambavy dité fisotro matetitetika zany a ny mandravasarotra izay mety mandio ny tenanao a mandio ny ao anatin'ny kibo ary indrindrandrindra zany a dia ny fampitonina ny saina ny fijerevana amin'ny fosiny saina tsy miangatra hoe inona marina ny tena problemanao satria ilay problema olakolaka maty zany eo amintsika vehivavy a tsy hita marina hoe aiza marina ny tena problema dia atao faux problema dia faux ihany koa ny diagnostika ka zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia hitariako ny saitsika fotsiny ny amin'ny hoe ilaina ny filaminatsaina ilaina ny mijery hoe inona marina ny olana mba hitarika anao zany any amin'ny vahaolana ka tsy dio matetitetika ny jeanneforêtsanté.com ary indrindrandrindra koa zany dia ny fanaovanao fikojakojanao ny vatanao ny sainao ary ny fanahy zava-dehibe zay zavatra zay amintsika vehivavy satria matetika mantsy a de tsika vehivavy dia eto amin'ny tare ihany zany a io no kojakojaina fatratra fa ny ety sy ny ety zany a somary avelavela kanefa misy influence ny be de be mihitsy eo amin'ny fahasalamantsika vehivavy zany a ny fikojana azy telo ireo dia toy izay sy toy izay indray no azo natolotra anao an'io manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao veloma tompoko